Nanao lamarsy aty amin'ny parka ny tenako amin'izao fotoana izao mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa hitanareo amin'izao ny automne aty Canada. Izany hoe rehefa mifarana ny été dia miditra indray zany ny automne dia misy couleur mahafinaritra dia mahafinaritra hitanareo amin'izao sary zao zany ny parka sy ny zavaboary, ny hazo hitantsika eran'io zany dia misy volo menamena, misy maitso, misy marron, mavokely, zany ny couleur'ny automne. Ka tena isan'ny mahafinaritra dia mahafinaritra ny saison automne. Ny resadresantsika anio zany dia momba ny dahalo. Inona moa zany no iresahana dahalo kanefa dia aty amin'ny takariva izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa, kanefa inona zany no mahatonga andramatoa zany fore iresaka ny dahalo. Moa ve tsy manimba ny ambiance zany iresahana zavatra ohatran'izany. Ka ny eto amin'izany forêt santé dia tsy miady amin'ny dahalo. Sarotra be zany miady amin'ny dahalo zany satria matanjaka dia matanjaka zany ambadiky zany atao hoe dahalo zany. Satria rehefa miresaka hoe dahalo mantsika zany dia hoe eritreretintsika foana zany le olona misalaka dia mitondra lefina any ambanivohitra, izay zany no eritreretintsika fa dahalo. Misy karazany maro nefa ny dahalo, dia ao ihany koa ny dahalo ambony latabatra mitondra kravaty, manao palitao tsara tarehy, manimanitra ary dia manana ny pouvoir ambony dia ambony eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka ahoana moa ny adivan-dramatoa zany forêt amin'ny zavatra ohatran'izany amin'ny olona toy izany? Izaho nga manambasy, izaho angao miasa amin'ny gouvernemanta na mpitondra fanjakana ambony, tsy miady satria efa izay ny tanjona eto amin'ny zany forêt santé ny hoe tsy miady amin'ny toe-javatra iray, tsy miady amin'ny aretina, tsy miady amin'ny violence conjugale, tsy miady amin'ny karazana herisetra, fa mitandro ny tsy ahatongavan'izany karazan-javatra rehetra izany. Ny dahalo dia miseho amin'ny endrika maro. Misy ny dahalo izay tena mitondra basy, mitondra lefina, mamono olona. Misy kosa nefa ny dahalo ambony latabatra izay mahay miresaka, mahay manao diplomasia, mahay mandahatra, ka tsy voafariparitra tokana zany ny hoe resaka dahalo ka omena description manokana hoe toy izao sy toy izao. Misy koa ny dahalo miseho amin'ny resaka aretina, ny mikroba izay mandromba sy mamizana ny tenantsika olombelona dia dahalo koa reny. Ny karazana herisetra atao amin'ny endrika maro, na eo amin'ny resaka ara-psikolojika na ara-batana dia dahalo daholo reny, fa amin'ny endriny maro samihafa. Ka ny hoadiadintsika anio zany dia ny hoe ny dahalo izay resahana zany amin'ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra. Ka inona moa no mety ho fiatefan'izany zavatra rehetrarehetra izany? Hoy ianao hoe tsy problemako zany fa any ambanivohitra any zany, tsy problemako zany. Kanefa tadidio fa na aty tany lavitra, aty amin'ny tany mandroso amin'ny puissance mondiale ianao dia mbola manakavana ihany any Madagasikara. Ka izay no antony izany mahatonga andramatoa zany forêt izay mba manolotra kely ihany
ny fomba fijeriny sy ny hoe inona zany no fitandrovana zany atao indrindraindrindra zany amin'ny maha olombelona. Ahoana moa no ahafahan'ireo tantsaha ohatra ny hoe andeha hamokatra, andeha hamboly vary, andeha hiompiomby ao anatin'ny fahatoniana, raha ohatra ka hoe ny dahalo zany no ioty ny ezaka rehetra izay ataony mikasika an'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria de mampalahelo tokoa ny fiainan'ny tambanivohitra amin'izao fotoana izao, satria izay mivady moa zany ny vadiko de tena le hoe any ambanivohitra mihitsy zany no tiany, le mandehandeha any anaty ala no tiany miala sasatra, mifoka rivotra madio iny zany no tena mahafinaritra azy. Itenenako atsika fotsiny zany hoe harena tena mampidi-bola ny tontolo ambanivohitra raha ohatra ka haitsika zany ny mi-exploiter an'io zavaboary izay hoe harena 80 isan-jaton'ny harena ao Madagasikara dia ny tontolo iainana. Ka raha ohatra ka simbatsika raha zany ny tontolo iainana de efa mienana izay ny hoe resaka potentiel touristika. Raha ohatra ka noana zany ny tambanivohitra, inona moa zany no ataony raha ohatra izy ka hoe tsy manan-kohanina? Mazava ho azy fa raha ohatra ka nangalarina ny ombiny, nangalarina ny variny izay namboleny, raha ohatra ka anaovana tsinjay izy amin'ny zavatra rehetra izay hoe mpafitadiavam-bola sy ny hoe ny fiainany, leo monina izy dia miakatra ao an-drenivohitra. Inona nefa ny zavatra miandry azy ao an-drenivohitra? Dia ny tsy fisian'ny asa ary ny firenireniana ary ny fandotona ny tontolo any an-drenivohitra, toy ny fatoriana any ambany tunnel zany zavatra zany, ny fatoriana eny amin'ny arabe, ny fanaovana maloto oeran'io satria rehefa tsy misy ara zany ny système fanamboarana ny toilette any an-drenivohitra de ho aiza ara zany ireo karazan'olona ireo. Mila jerefantsika akaiky daholo zany zavatra rehetrarehetra izany satria ny tontolon'ny dahalo dia misy fiantraikany goavana de goavana na aminao izay milaza fa inona ny andrarako an'izany, satria zaho efa aty amin'ny tany mandroso, efa aty amin'ny tany manan-karena, za efa tsara toerana aty ka inona ny andraraiko an'izany? Ianao nefa izay mbola mandefa fanampiana ho an'ny havanao any Madagasikara dia mbola mandondona anao zany zavatra rehetrarehetra izany, mbola tsy afabela ianao. Ka inona zany no hoe vahaolana amin'ny fotony zany izay hoe azontsika tolotra dia manodididina an'io maha olombelona io ihany. Ny azy zany dia ny manodidina an'io ihany no vahaolana azoko atolotra, satria rehefa tsy jerefantsika izay hoe lafy ny maha olombelona izay dia tsisy zavatra anjary ny tontolo ao ambanivohitra izay miatefa any amin'ny renivohitra. Rehefa tsy mianatra ary zany ny ankizy any amin'ny tontolo ambanivohitra dia hanao inona ary izy zany? Ary rehefa tsy mianatra izy dia andeha koa izy hanao dahalo. Rehefa tsy mamboly izy rehefa tsy miompy izy dia manatevin-daharana any amin'ny dahalo. Mampalahelo dia mampalahelo ange ny mijery hoe tovolahy matanjaka misy muscle
tsenina mivalobalona kanefa dia mitaraina hoe nona. Mahagaga dia mahagaga ary tena mampalahelo zany zavatra rehetrarehetra izany satria raha ohatra ary izy tsy omena zany ny hoe karazana fampirisiana azy zany, ny ananany motivation amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny mahatanora mampisy tanjaka, hery sy tanjaka ho aminy izay dia mazava ho azy fa ilay hery sy tanjaka zany alefany any amin'ny fangalarana, ny fanaovana ny karazana tontakely, ny fanaovana ny fanolanana satria ny tanora, ny zava-doza amin'ny tanora rehefa midonanam-poana ny tanora tsy misy occupation dia manana n'izay tendance izay izy andeha hanao karazana zavatra izay hoe mamoehatra zany andaniny an'iny énergie-ny iny. Mila jerevantsika akaiky dia akaiky daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny zaza amam-behivavy izay hoe rehefa tsy misy zany ny occupation omena azy, tsy misy koa zany ny hoe pouvoir omena ny vehivavy ny amin'ny hoe mba andrindrany ny atao hoe fandriam-pahalemana, satria ao amintsika vehivavy ao foana no hitoerana io zavatra iray io fandriam-pahalemana io. Ka raha ohatra ary izy zany voaporiporitra, vehivavy voaporiporitra tsy avela iteny, vehivavy izay hoe zara raha nianatra, mbola miandry koa izy zany ny hoe zavatra entin'ny lehilahy zany, ny sakafo entin'ny lehilahy ao aminy nefa ilay lehilahy tsy miasa, aiza daholo zany no mety hiafaran'ireo karazan'olona ireo zany. Tsy misy afa-tsy ny fijerevantsika akaiky zany ny resaka fokotany, satria rehefa omena ny pouvoir zany ny lehiben'ny fokotany ary dia hoe voafidim-bahoaka ary atokisan'ny vahoaka izay nametraka azy eo ary dia mba hoe asiana karazana mari-pahaizana na mba ataontsika hoe zany lehiben'ny fokotany zany mba tokony hoe farafahakeliny zany mba manana BPC mba afaka hanana tsara zany ny karazana contrôle amin'ny olona izay feheziny, hanana ny renseignement rehetrarehetra ny amin'ny karazan'olona izay mipetraka ao amin'ny tany iray sy ny olona izay mivezivezy ao, voafehy ny fandriam-pahalemana tompo-plasy tompo-vavy, voafehy zany ny resaka dahalo zany satria iza moa no hanao dahalo fa ny zanak'Irakoto sy ny zanak'Irabe ao tanàna ihany ane no andehanao an'izany dahalo zany noho ny tsy fisinasa sy noho ny tsy fanentanana izay nomena azy, tsy masaka ara-potikevitra ny amin'ny resaka hoe tanindrazantsika io, tsy tokony hodorana, tsy tokony hopotehana ny vahoaka, tsy tokony hampiororona zany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony hoe efa ampidirina ao anatin'ny sain'ny ankizy dia ny mbola any am-pianarana. Fa satria raha ohatra ka efa lehibe izy vao zay ianao vao hanao moral kanefa izy zany tsy mihina-kanina, kanefa izy tsy makany an-tsekoly, tsy miasa, amin'ny fomba ahoana moa zany nanomezanao karazana moral azy amin'izay resak'izay. Trafikanao me mahery ihany ny ay ambava homana ampomeritreritra, efa mba misy ireny hoe mahery fo, ireny lanceur d'alerte reny izay hoe mba milaza ny zava-misy eo amin'ny firenena, mba tokony hojerena akaiky ihany hoe inona ny zavatra lazainy, sao dia mba mety mahasoa ny firenena, sao dia mba efa hoe karazana zany hoe porte ouverte zany amin'ny resaka fitsinjovana ny fandriam-pahalemana, satria miamotsy zany ny hoe
terme hoe ady amin'ny dahalo dia tsy fombako zany tenin'izay resaka ady zay satria rehefa ady zany no lazaina dia omena basy zany ny vahoaka, omena basy ny mpitandro filaminana, izy nefa no mpamasy an'ireo basy an'ireo roa tota ireo, mety ny andaniny ihany nge no mamatsy basy ty akina, ka amin'ny fomba ahoana moa zany no hatotosa ny famongorana ny dahalo ao anatin'ny ady amin'ny basy, ady ara-panahy, ady amin'ny maha olombelona, fitsinjovana ny maha olombelona izay no tena tolona sy fitandrovana azontsika tao amin'ny resaka dahalo. Ka tsy ny fanagadrana, ny lanceur d'alerte, ny mpilazan'ny marina rehetra, ny mpilazan'ny zavamisy, ny mpisintona lakilosy, tsy ny fanagadrana an'ireo akory no vahaolantsika, fa ny hoe mampiresaka an'ireo ary dia manao ny fanadihadiana hoe marina ve ny zavatra lazainy, satria manampy betsaka ange eo amin'ny fandriam-pahalemana ny karazan'olona toy ireny. Ka dia fampieritreretana zany no omeko atsika mianakavy satria ny tempéramenttsika malagasy anie tsy natao ho tempéramentn'olona anatin'izany ady saritaka sy ramandrika izany, fa tempérament moramora eny ihany, ka tokony anaraka an'izay hoe moramora izay zany isika malagasy ny mpitondra dia moramora kanefa mafimafy ny herim-po, mafimafy ny asa izay atao, mafimafy ny karazana enerzia izay atotona amin'ny asa rehetra izay atao, mafimafy ny finoana fa ho tanteraka ny tanjona izay tiana ho tratrarina, ary dia mino tanteraka fa i Madagasikara dia indray androany dia mbola hamirapiratra ary ho modely ho an'izao tontolo izao raha ohatra ka mifoha isika malagasy. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'izany forêt santé atika natafa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.